Nous vous saluons dans le nom de Jésus aujourd'hui. Nous croyons que Jésus, notre Maître et Sauveur, est présent parmi nous. Si tu crois vraiment en lui qu'il est présent parmi nous, il va agir dans ta vie. Puisque la Bible déclare que Jésus est le Sauveur de ce monde. Il est sauveur dans tous les aspects de la vie. Alors, je crois que Dieu va sauver tout ce qui est présent ici dans ce culte. C'est quoi le problème dans ta vie? Dieu va te sauver. Tu as quelle maladie? Dieu va te guérir. Tu as quoi comme désir? Dieu va réaliser cela. Au nom de Jésus, tout au long du mois de novembre, Dieu va agir. Acclamons Jésus. Oh Jésus. Jésus. Il nous aime. Il est avec nous. Éternellement. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Alors, nous vous saluons. Et je salue aussi vous qui suivez le culte en ligne. Tout ce que Dieu a déjà préparé ici à faire, il va faire aussi cela chez vous dans le foyer. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons donner notre vie à Dieu. Ôtez toutes sortes de religions et habitudes concernant le fait de servir Dieu. Dieu ne peut pas prendre notre vie en main si nous demeurons dans la religion. Et c'est facile pour le diable de te détruire si tu sers Dieu avec religion. Alors ceux qui ont cette sensation de servir Dieu avec religion, nous allons demander le pardon de Dieu. Et alors, comme la Bible déclare aussi, nous ne devons pas demeurer dans le péché. Puisque nous qui sommes déjà baptisés, nous sommes baptisés dans le nom de Jésus. Tout comme on a nous immergés dans l'eau, on a aussi enterré notre péché. Et quand on nous a fait sortir de l'eau, nous avons la bonne vie, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors ce n'est pas convenable pour nous, hommes de Dieu, de rester dans le péché. Alors si nous avons cette sensation d'avoir une vie de péché récemment, il faut demander le pardon de Dieu. Car quant à moi, j'ai une vision que nous sortirons victorieux depuis le mois de novembre et décembre. Nous allons faire un chant maintenant.
akipemasinao anatin'ny hira iarahantsika manao. Gardons les yeux fermés durant le chant. Efa mamaketsika fanay masina amin'izao ora izao ka dia aoka iomana an'olo tena tsara ho an'ny tompo ianao. Le Saint-Esprit est maintenant en train de nous visiter, donc prépare-toi à offrir à Dieu. Yarati, neza lianao. Yarati, neza lianao. Na unsiki natuma, hatukiana. Yaina, amini lalata, letenifique sana. Amin'izao fotoana izao araka ilay faniantanako miala amin'ny fombafomba sy fahazarana ianao. Nous allons prier maintenant. Je t'invite à quitter toutes sortes de religions et habitudes. Ary miala ihany koa amin'ny fahotana izay nataonao teo aloha. Quitter aussi la vie de péché. Aoka ho masina ho an'Andriamanitra isan'andro ianao. Demeurer saint en Dieu tous les jours. Satria izy fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony iny. Puisque Dieu va faire des grandes grâces en ce mois et aussi la semaine prochaine. Skafany vavanao. Ouvre ta bouche. Asandrato avy ny feo. Manana tanjona fandroany dia voavela eloka ianao araka sitran'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Élève ta voix car Dieu va accomplir des grandes choses. Tu auras le pardon de Dieu. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra tompoko.
Continuez à prier. Asa manaiky avilivily dia volana sainao fa manana finoana fa ty volana novambra sy ity desambra ity dia ahitanao an'Andriamanitra miasa eo aminao tokoa. N'acceptez pas d'être perturbé par le diable, car Dieu va agir en ce mois de novembre et décembre. Mangina isika rehetra Car dans le silence, apetrao eo amin'ny fonao ihany tananao mets ta main sur ton cœur. hivavaka ao anareo ao. Je prie pour vous maintenant. Andriamanitra araiky malalo Notre Père, mijoro eto anatrianao ao je me tiens debout devant toi. mandroso eo amin'ny banka J'avance devant ce qui est. mifona ho azao fiangonana izao. Je demande le pardon pour cette Tsy église. misy miafina aminao ny toe-panany zao fiangonana izao. Tout ce qui concerne cette église est devant toi. Koa dia mangataka aminao ao ome famelan-keloka ny olona. Alors je te demande, Père, le pardon. Sasa ho amin'ny rano Jesosy ny tsiraray avy. Lave tout un chacun par le sang de Jésus. Amarino ny olona rehetra tonga eto. Justifie tout le monde ici. Atsakany toy ny olona tsy mbola nanota taminao izy. Et élève tout comme il est pardonné et une nouvelle personne. Ny faniriko Andriamanitra amin'ity volana novambra sy ity desambra ity Mon dia Dieu. hita fakakana mihoatra no izay fa nataonao hatramin'izay ny rehetra. Mon désir, Père, en ce mois de novembre et décembre, c'est que tout le monde recevra des grands miracles. Misaotra anao Andriamanitra. Merci Dieu. Tena ho ataonao zany. Tu vas agir. Ny rano Jesosy anie Que le sang de no Jésus fiarovana zao fiangonana izao. soit une protège pour cette église. Misaotra araiky malala Merci Père, amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Amen. Amen. Samy makatoerantsika rehetra. Prenons place. Dia mbola lokana fotoana anaovana vavaka indray isika. Nous allons encore consacrer du temps pour la prière. Tamin'ny herinandro ambony iny dia nanao mission tany Morondava isika. La semaine dernière, nous avons fait une mission à Morondava. Isaorany Andriamanitra zay nitondrantsika ho amin'ny fandresena lehibe tany Morondava. Nous remercions Dieu puisqu'il nous a conduits vers la grande victoire. Maro tamin'ireo fiangonana nanarika fotoan-dehibe tamin'ny herinandro iny lasa olona mahery. Beaucoup d'églises qui ont assisté à cette mission seront devenues des personnes puissantes. Maro tamin'ny olona zay namonjy an'ilay fotoan-dehibe tany Morondava no nanotena ho an'i Jesosy. Beaucoup de personnes ont été devenues des personnes qui sont sauvées. Ary be dia be ny olona sitrana. Et beaucoup de malades étaient guéris. Satria nivavaka isika dia notahin'Andriamanitra ny fotoana tany Morondava. Puisque nous avons prié et Dieu a exaucé notre prière. Noho izany hivavaka indray zany isika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny antsika tany Morondava. Ainsi, nous allons prier alors pour remercier Dieu. Eo mpipetrana ihany ianao atsakany ny tananao dia mitodika any Morondava dia hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitondrana antsika tany Morondava tamin'ny herinandro lasa iny. Nous allons prier alors, lève ta main, nous allons remercier Samy le manokatra Seigneur. ny vavana izy dia manao vavaka fisaorana an'Andriamanitra no le mission tondrana antsika tany Morondava. Que tout le monde ouvre sa bouche pour la prière de remerciement. Andriamanitra misaotra anao zay
Nous te remercions pour toutes les personnes que tu as sauvées à Mourdave. Merci beaucoup, Père, pour les églises devenues puissantes. Merci, Père, pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Merci pour toutes les personnes que tu as guéries. Nous prions, Père, que tu gardes toutes ces personnes pour toi jusqu'à la fin. Et au nom de Jésus, je déclare, je n'accepte pas que le diable revienne encore à Mourdave. Que Mourdave soit entre les mains de Dieu. Tout le peuple soit entre les mains de Dieu. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons consacrer encore du temps pour faire de la prière. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons à Sava. Nous allons entrer dans la région d'Andapa. Nous allons célébrer là-bas le 20e anniversaire de Réfi. Nous devons faire des prières de supplication pour les gens d'Andapa. Et nous devons résister aux puissances des diables à Andapa. Ça fait 2 mois qu'il y avait une serviteur de Dieu venant de l'Amérique qui a vu en prophétie. Et elle a vu qu'il y avait au-dessus d'Andapa des nuages noirs. Et Dieu a visité cette serviteur qu'il y avait des diables dans cette région. Alors nous allons faire premièrement une prière de supplication pour les gens d'Andapa. Nous allons faire une prière de supplication pour que Dieu sauve les gens d'Andapa. Et ensuite, nous allons aussi faire une prière pour détruire la puissance du diable à Andapa. Nous sortirons victorieux grâce à Jésus mort sur la croix. Si Dieu le veut, à partir de jeudi 6, puis dimanche 9, notre mission commence à Andapa. Et je vous demande aussi de prier pour moi, puisque je serai vraiment victorieux pour cette mission à Andapa. Pour que la puissance de Dieu vraiment agisse vraiment chez les gens à Andapa durant la prédication. Et que beaucoup de gens seront guéris à Andapa. Nous allons nous lever et faire cette prière pour J'aimerais que tu lèves ta main pour cette prière. Nous allons tous prier.
mivavao ahy ianareo mba hoe ho amiko ny tanàn'Andriamanitra mandritsy mission atao ao an-dapa ao. Prie pour moi pour que la main de Dieu est avec moi durant cette mission. Ary atavy amin'ny finoana izany vavaka ataonareo ahy izany. Et faites cette prière avec foi. Magina daholo indray isika rehetra amin'izao fotoana izao a. Nous allons maintenant garder le silence. Mitsory eto anatrianao aho Andriamanitra. Je suis debout devant toi, Père, Miaraka amin'reto fiangonana ireto avec cette église. manao fifonana ho an'ny tanàna sy mponina rehetra ao an-dapa. Je fais une prière de supplication pour les gens d'Andapa. Mandroso eo mibangy izahay ho an'ny tanàna sy mponina rehetra. J'avance pour faire cette prière de supplication Noho ny amin'i Jesosy Kristy maty ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus mort sur la croix. Atolotray eo an-tanànao Andriamanitra ny tanàna sy mponina rehetra ao an-dapa. Je donne à toi, Père, les gens d'Andapa et cette région. Noho ny amin'i Jesosy Kristy vomby teo ambony hazo fijaliana resy tosy atanteraka ny fanaratsy nanjaka tao an-dapa. Grâce à Jésus mort sur la croix, tous les diables étaient détruits au nom de Jésus. Tompoandriamanitra momba anay ianao. Dieu Père, tu es avec nous. Olona maro anie no voavonjy ao an-dapa ao. Beaucoup de gens seront sauvés à Andapa. Olona maro be ihany koa no sitrana ao an-dapa ao. Beaucoup de gens seront aussi guéris à Andapa. Amin'ny anaran'i Jesosy isy fahagagana lehibe tsy misy toy izany ao an-dapa. Au nom de Jésus, il y aura des miracles à Andapa. Misaotra Andriamanitra. Merci Dieu. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Amen. Amen. Maka toerantsika rehetra. Prenons place. Dia manentana antsika rehetra ao androany a Et je vous invite aujourd'hui mba hanao vavaka isan'andro ho anareo izay fa nandray anjara vavaka latsinainy talata alarobia ho an'ny antsoy ho an'ny morondava dia toizo ny vavaka ho an'ny tanàna ny Andapa sy ny mponina rehetra ao an-dapa. de continuer à faire de la prière tous les jours comme on a fait avec la région d'Antsui et de Morondava. Dia amin'ny asabotsy zao a dia mitohy ny vavaka fifonana ataontsika fiangonana ho an'ny tanànan'ny Andapa sy mponina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Tsimbazaza. Et samedi qui vient, notre prière de supplication pour la région d'Andapa continue vers Refy Tsimbazaza. Manomboka amin'ny 7 ny fotoana ao. Cela commence à partir de 9h. Tsy ny mpanao vavaka fifonana ihany tokony tongany fa zay rehetra teram-panahy ho famonjena ny tanàna Andapa asaina ho tongany daholo. J'invite aussi alors tous ceux qui ont l'appel de Dieu de faire cette prière. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Que la gloire soit à Dieu seul. Andaontsika hanao hira anankiray aloha hiderantsika ny tompo. On va faire Dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika. un chant maintenant et après on continuera notre étape. Ndaontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy a. Dia ndaontsika hitsangana avy hatrany. Mino fa raha nataonao tamin'ny fonao rehetra mivavaka dia nihaino anao Andriamanitra. Ary te hitenanao androany ny olona rehetrarehetra mitady fahasambarana tsy haiko amin'ny zavatra rehetra be da be teo ambony tany. Fa androany tena Andriamanitra milaza hoe sambatra ny olona izay voavela helika ary voasarona amin'ny fahotany dia ianao izany. Amen. Dia ndaontsika hiraviraviny amin'izany famonjena izany satria ny fifaliana azo avy amin'ny famonjena tsy mety lefy mandrakizay. Ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsy afaka hanesitra ilay fifaliana azontsika avy amin'ny famonjena izany. Sady izany ve? Dia afaka hiteny ve ianao hoe faly aho satria voavonjy ny fanahiko. Ndao ambaratsika mafy be zany amin'ny finoana hoe faly aho satria voavonjy ny fanahiko. Amen. Vous aussi qui êtes en ligne, aujourd'hui on vous invite à se réjouir avec nous,
car vous avez aussi la joie du salut. Une fois que vous avez accepté Jésus, il y a une joie en vous qui ne sera jamais enlevée. Et aujourd'hui, on va se réjouir dans la maison du Seigneur. Et on va dire, je suis dans la joie parce que mon papa m'a délivré. Amen. Et on va danser de tout notre cœur. Yes! On y va. Atofsena hitanao mitsy ivelany hoe misy fifaliana ao anatinao. Saka fifaliana zao tontolo zao fa fifaliana mandrakizay. Hey! Lay 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 lay. Lay 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 lay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tes mains, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. C'est lui qui t'a délivré, c'est lui qui t'a sauvé. Alors pourquoi ne pas te réjouir aujourd'hui? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Je suis dans la joie, une joie immense. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Laï, 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 laï. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté, ôté de tes il mains, m'a délivré. m'a délivré de tout. Ça c'est mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à Car craindre, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Chante encore plus fort. Je suis dans la joie. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Donne-moi tout pour te donner la joie. Nini na zavatra lalovanao aza jereny zany andro ambajereo mihitsiny hoe olona afaka ianao. Yes!
nananatiko aminazy fa olona voavoty izy no tsika iorakoraka mafy dia ame voninahitra an Jesosy. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé. Sauvé, sauvé, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car sauvé, sauvé, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Que chacun prenne sa place. Nous allons maintenant participer à la table du Seigneur. Et voici le message que je vous adresse. Faites attention, chers frères et sœurs, de ne pas prendre la table du Seigneur par habitude ou par religion. Nous ne pouvons pas non plus prendre cette table de façon indigne. Car prendre la table du Seigneur de façon indigne va porter la malédiction sur nous. Car la Bible dit que le repas du Seigneur est une grande grâce pour nous. Car lorsque nous prenons le pain, Dieu nous fait remémorer ce que Jésus a vécu sur cette croix. Et lorsque nous prenons également cette coupe, nous nous remémorons la souffrance de Christ. Et ceux qui reposent leur foi sur ce que Jésus a fait sur la croix, Dieu leur donne une grande victoire. Car si tu as des problèmes en cette fin d'année, et quand tu prendras cette table du Seigneur, tu sortiras en tant que vainqueur. Et tu seras un grand vainqueur. Et toutes ces choses qui ont été retenues, qui n'ont pas trouvé de solution, elles seront résolues en cette fin d'année. Et je vous demande donc, frères et sœurs, dans une prière maintenant, à demander la sainteté.
raha natsapy ala fa nanota tamin'Andriamanitra tao ao dia mibeba tokoa. Et si tu as péché contre ton Dieu ces derniers temps, il est temps maintenant. Ary aoriana ty fotoanandroany ity dia aza manota intsony ianao. Et à partir de maintenant, renonce à cette vie de péché. Naiza misy anao aoka hitoetra ho madio sady masina mandrakariva ianao. Où que tu sois, garde ce chemin de vie de sainteté. Mangataka andreto namana mpizara fandraisana androso ady anolona. Nous demandons au diacre de venir devant. Ao anaty zany a andao tsika rehetra hiaraka no vavaka. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Apetrao fonao tananao dia manamasina tenanao an'Andriamanitra. Mets ta main sur ton cœur et sanctifie-toi devant ton Samy Seigneur. vavaka arak'izay fanatanana nataoko zay isika rehetra. Que chacun prie soi-même maintenant. Sokafa mivavanao dia mivavah tokoa ianao. Maintenant, exprime-toi devant Dieu. Raisy ho fahasoavana lehibe ho antsika ty androandroany ity. Prends cette occasion pour une grande grâce pour toi. Zay rehetra mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny fanantena mendrika dia ivoako mpandresy izy amin'ity volana novambra sy desambra ity. Et tous ceux qui participeront au repas du Seigneur de façon digne aujourd'hui connaîtront de grandes victoires. Noho ny amin'ny Jesosy ny azy fijaliany dia ataon'Andriamanitra mandresy tokoa ianao. Car à cause de Jésus et de ce qu'il a fait sur la croix, Dieu t'accordera cette victoire aussi. Re olana zay tsy voavanao hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ho fonjen'Andriamanitra sy ho afan'Andriamanitra amin'izany ianao. Et tous ces problèmes et ces situations qui n'ont jamais eu de solution, Dieu va te délivrer maintenant. Toy izy mivavakantsika rehetra. Et continue à prier. Ho antsika zay mandray fanasan'ny tompo a angatana mba hitsangana eny amin'ny toerany misy azy. Et tous ceux qui vont prendre le repas du Seigneur, levez-vous de votre place. Ao anaty zany tsika andaonao hira anankiray etsika miankohoka amin'Andriamanitra dia afaka akiponao masonao raha ohatra ka hainao tsara ilay tonkira. Et nous allons faire ce chant dans la communion.
miandro toromarika avy aty anoloana isika rehetra. Garde entre tes mains le pain et la coupe. Ataontsika mbola hanao hira anankiray ihany ao anatin'ny fizarana ny mofo sy ny divay. Et nous allons continuer cette adoration pour notre Seigneur. Vitanao Jesús enao le ghiaccia al mafone enao le nafunia enao anai enao le ditia anai si svepeci mi sanciate enao Jesús mi sanciata mia vuicita vulinai ciao maneriche recipiterania Atsakantana zay tsy mbola nazy mofo sy divay fa nazy daholo any. Dia voalaza amin'ny Baiboly fa namorony mpianatra Jesosy ndray andro. La Bible dit que Jésus a réuni ses disciples. Dia nandray mofo Jesosy. Il a pris le pain. Dia niandrandra ny lanitra izy. Il a regardé vers les cieux. Ary nisaotra tamin'Andriamanitra rainy. Il a remercié son Père. Taorina ny fisaorana. Après le remerciement, dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, ano ity ny tenako zao no ataovy ho fahatsiarovana. Il dit à ses disciples, prenez le pain, faites ceci en souvenir de moi. Ty mofo zay omeko anareo hoaninareo ity no entinareo manambarana ny amin'ny fahafatesako eo ambony azy fijaliana. Ce pain que je vous partage maintenant annonce la mort que j'aurai sur la croix. Tiany tompo Jesosy ambara amin'izany dia mila manorina ny finoana ao amin'ny Jesosy ny azy fijaliana ny mpianatra. Ce que Jésus voulait dire à ses disciples, c'est que leur foi devait reposer sur Jésus et sur l'œuvre de sa croix. Fa izany no hitondra ny olon'Andriamanitra rehetra ho amin'ny fandresena mezineziny. Car c'est cela qui conduira le peuple de Dieu à une grande victoire.
androany zao raha mihinana ty mofo ity anareo amin'ny fonareo rehetra dia ho avoaka n'Andriamanitra mpandresy anareo amin'izao volana novambra sy décembre izao. Et aujourd'hui, lorsque vous allez prendre de ce pain, Dieu vous accordera une grande victoire. Andriamanitra itetana mpanomponao ny mofo ka dia misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Notre Dieu, le pain est entre les mains de ton serviteur et nous te remercions. Raisinay ho tenanao tokoa ity mofo an-tanana ity. Et nous prenons vraiment ce pain entre nos mains pour ton corps, Jésus. Ihinana an'izany mofo zany amin'ny fanahy mendrika eo anatrehanao zahay. Et nous allons manger de ce corps avec un esprit digne maintenant. Ka ho fahasoavanao anay ny fandraisana fanasan'ny tompo androany. Et que cette table du Seigneur et ce repas soient une grande grâce pour nous. Efa natananao mofo andro zany ho fahatsiarovanao ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Prenez le pain, mangez-le en souvenir. Dia nandray kapoaka ihany koa Jesosy dia niandrandra ny lanitra izy ary nisaotra ny rainy. Et Jésus prit la coupe également et regarda vers le ciel. Il rendit grâce à Dieu. Rehefa vita zany dia nomeny an'ireo mpianatra le kapoaka misy ny divay. Et il partagea la coupe à ses disciples. Sotroinareo ity ho Jesosy fa ity no rako la hialatsaka ho fanavotana ny olona rehetra. Prenez de cette coupe, dit Jésus, car ceci est mon sang pour le salut de tous. Tiany Jesosy ambara dia izao. Ce que Jésus veut nous dire est ceci. Zay rehetra misotro ny rany dia ho tafavoaka amin'ny sarotra indrindra izy. Que tous ceux qui prennent de son sang seront sauvés de toutes les grandes épreuves. Satria amin'ny alalan'ny rano Jesosy no hitondran'Andriamanitra ny olona rehetra ho amin'ny fandresena. Car par le sang de Jésus, Dieu nous conduit dans une grande victoire. Misaotra anao Andriamanitra izahay ny amin'ny ranao nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Nous te remercions, notre Dieu, par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Zao no ataonay ho fahatsiarovana an'ilay fahafatesanao teo ambony hazo fijaliana. Et nous partageons ce repas pour nous souvenir de ton œuvre que tu as fait sur cette croix. Efa nalatsaka tokoa ny ranao famelana ny elokay. Car ton sang a été versé pour le salut de nos Sady péchés. ho fampihavanana anay amin'Andriamanitra ray. Et pour que nous retrouvons la paix avec notre Dieu. Zay rehetra misotro an'izao divay zao amin'ny fanahy mendrika dia ho vonjeny izy amin'ity volana novambra sy décembre ity. Et que tous ceux qui prennent ce sang de Jésus de façon digne verront une grande victoire. Efa eny an-tananareo ny divay ka dia sotroy ny rano Jesosy. Prenez de cette coupe le sang de Jésus. Misaotra anao zahay Andriamanitra tsara indrindra. Nous te remercions, notre Dieu. Mino zahay fa andro pasoavana lehibe ho anay ny andro androany. Et nous croyons vraiment que ce jour est un jour de grâce pour nous. Ary na izany izy tonga eto Et que tout le monde qui soit venu dans ce culte, ka nandray ny fanasan'ny tompo tamin'ny finoana, qui a pris le repas du Seigneur avec foi, tamin'ny fanahy mendrika, avec un esprit digne, arapaky teny ho amarinao ny teny ko ho vonjena izy amin'ity volana novambra sy décembre ity. et tu vas certifier ce que j'annonce, ils seront sauvés ce mois de novembre et décembre. Ho asianao ny mahandriamanitra mpamonjy anao. Et tu vas montrer que tu es un Dieu sauveur. Misaotra Andriamanitra ray eo Nous te remercions, notre Dieu. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maka toerantsika tompoko. Prenez votre place. Dia anao hira anankiray isika ao anaty izany no ahorona ny vera zay eny amintsika eny tompoko. Nous allons faire une louange d'adoration durant le partage de cette coupe. Raha mety aminao eny toerana eny a dia ndaontsika mbola hifantoka amin'i Jesosy ihany dia anatytsika nandrayntsika teo a dia ndao averina aminazy ny ady izy ilay tompo ny famonjeny dia raha mety ianao dia asandrato any amin'ny lanitra ny tananao dia teneny hoe mankasitraka Jesosy a anajanao fotsiny zahay androany feno fanajananao ny fonay ny sainay ny fanahinay izay momba nay rehetra androany tsy manana teny betsaka izahay ilazana hoe misaotra fa androany ny fiankofanay no entinay ao anaty anao Jesosy manaja anao zay omeny anao ny ady omeny anao voninahitra mitsoka anao zahay nizaniza Jesosy nandray famonjeny nizaniza voadio tamin'ny ranao mankasitraka anao fotsiny izy androany
afaka averinao fotsiny ve zany amin'ny fonao rehetra omeo an Jesosy ny haja mendrika azy androany Zany irana manao zany dia afaka manono manao vavaka isika rehetra. Omena ianao ny azy. Mankasitraka Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao, ny amin'ny fitiavanao. Ry fiangonanao, ireo mafy, omena ianao ny haja. Omena ianao. Enao mendrika an'izany. Ilay fanajana avy aty anatin'ny fonay rehetra. Amin'izao fotoana izao isika dia hiroso hitondra ny fanatitra rehetra. Et présentement, nous allons maintenant apporter nos offrandes. Pour vous tous, chers frères et sœurs, croyez ce que la Bible vous dit. Et marchez selon la parole de Dieu. N'écoute pas les murmures du diable. Puisque le diable va t'empêcher de donner. Pour montrer que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Nous n'acceptons pas cela, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons apporter la dîme. Puisque c'est ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, nous allons apporter notre aide pour soutenir l'œuvre de Dieu sur terre. Quoi qu'il arrive dans ce pays, et nous reposons notre foi sur ce que Dieu nous dit. Je vous invite donc à approcher, déposer vos dîmes dans les coffres à côté et
et l'offrande seront collectées à notre place. Dia sadinona fandroany isika no mamerina an'ilay valopy rakitebe zay nozaraina tamin'ny herina. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous allons apporter l'offrande spéciale. Efa fanaontsika isambolana zany rakitebe zany. Nous le faisons chaque mois. Mila mahasamanome mandrakariva ianao. Et nous devons oser soutenir le royaume de Dieu. Ka rehefa voataty ny fanatitra dia ho tataza manokana rakitebe tompoko. Et après donc la première collecte de l'offrande, nous allons Mandroso collecter antsika cette zay offrande spéciale. tondram-pahafolokariana ao anatin'izany hitarika fiderana reto namany reto. Dia zao zareo tarika fiderana fa itsika ihany koa mandray anjara miaraka mihirana izy ireo. Nous pouvons donc maintenant approcher, déposer notre dîme et durant ce moment, nous allons participer à la louange et à l'adoration. Ndao ary tompoko mandroso antsika zay tondram-pahafolokariana. Nous pouvons approcher maintenant. Tanao ni mafi kananaikia latsaja nanavotanao tiaiku namonjenao ni falay zay sosio velonao tena faka satriku tena satriku si saraka aminao mandraky zay Jesosy kanivady masina nataoko aveliko eto indray motia sy andazanao mandraky izay. Sarobidy loatra Jesosy. Sarobidy loatra Jesosy ny fitiavanao ay ny aretanao ny mafy ka nanaiky alatsatra nanavotanao ty aiko namonjenao ny fanahy Jesosy velonao tena faka satriku si saraka aminao mandraky zay Jesosy kanivady masina nataoko aveliko eto indray motia sy anazanao mandraky izay. Vola serena ny fitiavanao ay fa sarobidy ny famonjena sy ny nanavotanao ay babonao ao Jesosy tena babonao tokoa e itikanao satria efa tiatalo satriku tena satriku saraka aminao mandraky zay Jesosy kanivady masina nataoko aveliko eto indray motia sy andazanao mandraky izay. Satriky tena satriky satriky tena satriky mifoky sy mifonao itety tena iray Jesosy satriky tena satriky satriky tena satriky miombona aminao mandraky izay. Satriky tena satriky ny foko satriky tena satriky ny foko sy ny fonao iteno tena iray Jesosy satriky tena satriky miombona aminao mandraky izay.
Et nous allons maintenant procéder à la remise de l'offrande spéciale. Et nous allons encore rendre gloire à Dieu à travers les louanges et les chants d'adoration. Et je vous préviens vraiment de ne pas venir servir le Seigneur par habitude. Chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur ici, nous devons être prêts à le servir de tout notre cœur. Et toutes les choses que tu vois dans ta vie qui ne correspondent pas. Car je vous ai déjà prévenu que Dieu prévoit de faire de grandes choses pour nous. Ce n'est pas que je vous encourage simplement, mais je suis convaincu que Dieu le fera vraiment. Et je vous invite encore à donner pour soutenir Ne garde pas ces enveloppes chez toi, mais donne pour l'œuvre du Seigneur. Et nous allons vraiment participer à la louange et l'adoration maintenant. So mam locha nyanila now. Love shini ayai. Rav rav di farai. Tena puai tukun faswaba now. Tena sutsara locha fitantana now. Ni fiainanay matombovoatra dia notahi anao. Na ny setra mahamay nenjeh inazy indraitraiky. Dia tsy lavo fa mijoro ianao no miado anay. Ka mbola toky anao hifikitra aminao. Mbola toky anao hifikitra aminao. Tsy misy mahavitanay afa-tsy anao i Jesosy. Nivelirano izay ataonay aminao. Tsy valika aminao zay mandraiky izay dori. Tiako loatra. Tiako loatra mi fitiavanao. Jesosy mami loatra meu amilara. Lavicini aia rabu ni fanai. Tena ampiwai tuku ni fasuai.
ifikitramina tsy misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy ipelirano izay ataonay amina tsy vadikarinao zay mandraiky izay Mbola toky anao. Mbola toky anao ifikitramina tsy misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy nivelirano izay ataonay amina tsy vadika aminao zay mandraiky izay tory. Tonga amin'ny fotoana izay anambarako ny tenin'Andriamanitra ny tenako androany. Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous annoncer la parole de Dieu. Mino fa zany tenin'Andriamanitra ho toriko aminareo zany dia tsy avy amiko fa avy amin'Andriamanitra. J'ai foi que cette parole que je vais vous annoncer ne vient pas de moi, mais Ary vient amin'ny de alala Dieu. zao tenin'Andriamanitra toriko izao dia izy famojena lehibe ho ataony ho antsika amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony. Et à travers la parole de Dieu que je vais annoncer, Dieu va nous délivrer ce mois-ci et le mois qui va venir. Amin'ny famaranana dia anao vavaka ho anareo aho ho fanafoanana ny olana ny enti-niosina mpitondra fahafatesana. À la fin, je vais prier pour vous pour briser les malédictions de mort. Ny riko mantsy amin'ity volana diavintsika ity sa volana ambony ny tsiraray avy isambatan'olona amintsika dia hitantana maherin'Andriamanitra. Mon désir, c'est que ce mois-ci et le mois suivant, nous allons tous voir la main de Dieu agir. Sokafy ny baiboly mpanjaka faharoa toko faharoa andify faha 6 ka hatramin'ny andify faha 12. Ouvrez votre Bible dans 2 Rois chapitre 2 versets 19 à 22. Voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ny teny tahaka izao. Voici ce qui est écrit. Aromponina tao amin'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao ino tsara toerana ity tanàna ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahavanonanaka. Andiny ny faha 20. Dia hoy Elisa hitondray lovia vaovao aho ka sy sira ao anatiny dia nentiny tany aminy izany ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy dia nanipy sira tao ka nanao hoe zao ny lasain'i Jehova efa natsara ity rano ity aho tsy isy fahafatesana na tsy vavanonana an'intsony iseho eto. Andiny ny faha 20. Ka dia tsara ny rano mandrika androany araka ny teny nataon'ny Elisa. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Araka teny novakina io Suivant cette parole, nandalo olana faran'izay mafy be niponina tao Jeriko. les habitants de Jéricho ont traversé de grands problèmes. Nandritra ny taona maro dia nanao ezaka ry zareo mba hialana amin'ilay olana fa tsy tafavoaka mihitsy. Pendant plusieurs années, ils ont fait tout leur possible pour sortir de ce problème, mais ils n'y arrivaient pas. Dia rena nefa ny tompon'Andriamanitra tsy to Mais que la gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. omena voninahitra izy. Nous lui donnons toute la gloire. Tonga tao Jeriko Elisa lay lelan'Andriamanitra. Le serviteur de Dieu, Élisée, est arrivé à Jéricho. Ka tamin'ny alalan'ny Elisa lelan'Andriamanitra no niasan'Andriamanitra namonjy sy nanafitra ny mponina rehetra tao Jeriko. Et à travers le serviteur de Dieu, Élisée, Dieu est intervenu pour sauver le peuple de Jéricho. Fanaon'Andriamanitra mantsy ny miara-miasa mpanompony rehefa misy zavatra tiany atongavana. Parce que Dieu a l'habitude d'agir avec son serviteur quand il veut arriver à quelque chose. Dia vokatra io asa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa lelan'Andriamanitra io. Et grâce à cette œuvre de Dieu, à travers le prophète Élisée, Nivany ny olana tao Jeriko. le problème était résolu à Jéricho. Foana la herin'ny fahafatesana zay nanjaka tao Jeriko nandrisi ny taona maro.
La puissance de la mort a été annulée, cette mort qui régnait à Jéricho pendant plusieurs années. Araraka voalaza amin'ny baiboly teny eo ihany dia lasa fiainana vaovao ny fiainan'ny olona rehetra tao Jéricho. Et selon ce qui est écrit dans la Bible, il y a eu une nouvelle vie dans la ville de Jéricho. Ry fiangonana rehetra manaraka izao fotoan-dehibe izao. Chère assemblée qui assistez à ce grand culte, Manana olana tokoa ve ianareo tonga eto? est-ce que vous avez un problème, vous qui êtes ici? Manao ahoana ny fisehoan'ny olana eo amin'ny fiainanao? Comment se manifeste ce problème dans ta vie? Manao ahoana ny fisehoan'ny olana eo amin'ny fiainanao? Comment se manifeste ce problème dans ta vie? Dia mampanompon'Andriamanitra zao ny teniko aminareo rehetra. En tant que serviteur de Dieu, voici ce que je vous annonce. Asa kivy ary aza mamoy fo zany ianao. Ne sois pas découragé et ne sois pas désespéré. Asa kivy ary aza mamoy fo satria raha tena olon'Andriamanitra ianao dia voalaza amin'ny baiboly hoe medika ny vonjena ary medika ny havotana. Ne sois pas découragé et ne sois pas désespéré, parce que si tu es vraiment un peuple de Dieu, tu es digne d'être délivré. Averiko indray fa raha tena olon'Andriamanitra ianao dia medika ny vonjena ary medika ny havotana. Si tu es vraiment le peuple de Dieu, tu es digne d'être délivré, tu es digne d'être sauvé. Raha isan'ireo olona izay fanino Jesosy ihany koa ianao Si tu fais partie de ceux qui croient déjà en Jésus, ary manana Jesosy molona sy mitoetra ao anatinao et si tu as Jésus qui demeure en toi, dia izao ihany koa vaovao mafaly voici la bonne nouvelle. medika ho vonjena sy ho havotana ianao. Tu es digne d'être sauvé et d'être délivré. Mino ny famarinana zany teny lazaiko zany ianareo tonga eto. Croyez la vérité de cette parole, vous tous qui êtes ici. Araka voalaza baiboly mantsy Jesosy Kristy le zanaka natokan'Andriamanitra zay nomena antsika dia voalaza hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity izy. Comme il est écrit dans la Bible, Jésus, le Fils unique de Dieu, est le sauveur du monde. Luka toko faharoa teny farak'y ambin'ny folo dia hoy ny anjely tamin'izany fotoana zany. Dans Luc chapitre 2, verset 11, les anges ont dit à cette époque, Asa matahotra ianareo hoy ny anjely fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida. n'ayez pas peur, dit les anges, parce qu'un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. Nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy zanany mba hamonjy anty zao tontolo zao ity. Dieu nous a donné Jésus-Christ son Fils pour sauver le monde. Mba hamonjy antsika olombelona amin'ny lafiny zavatra rehetra. Pour sauver le monde de tous les aspects de la vie, Na amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny maha-olombelona antsika. que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel. Ary mbola niteny an'izao ihany koa reo anjely reo tamin'izany fotoana zany. Et ces anges ont encore dit ceci en ce temps-là, Fiadanana hozy izy ho an'ny olona rehetra zay akasitran'Andriamanitra. que la paix soit sur tous ceux que Dieu a créés. Zany hoe reo olona zay mino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en Jésus en tant que Fils de Dieu et Dia Sauveur du monde, noman'Andriamanitra ho azy ny fiadanana. Dieu les a réservés pour la paix. Mazava be zany fa na izany izy manana olana noho ny amin'ny Jesosy dia ho vonjena tokoa izy. Il est donc clair que tous ceux qui ont des problèmes, ils seront sauvés grâce à Jésus. Ho avotana zany olona zany. Ces personnes seront délivrées. Engany ka amin'ity volana novambra sy desambra ity ahita ny famarinana zany ianao. Quand ces mois de novembre et décembre, tu vois ces vérités dans ta vie. Zay matoka miteny hoe azakivy na mitanoroka zany ianao amin'izao vaninandro zao. C'est pourquoi je te dis, ne sois pas découragé ni désespéré à cette époque-ci. Ianao tsara ke reto tenin'Andriamanitra zay vakiko aminareo reto hoe Écoutez bien ces paroles de Dieu que je vais vous lire. Salamy fa enina amby fapolo andiny voalohany faharoa ary fatelo. Psaume chapitre 46, versets 1, 2 et 3. Toy zao no voalaza ao amin'ny Salamo fa enina amby fapolo io. Voici ce qui est écrit dans ces psaumes chapitre 46. Hoy ny mpanao salamo. Le psalmiste a dit, Andriamanitra no aro sy ero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondroana sy misamboravara aza ny onjana ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ho an'ny mpanao salamo zao ny finoany. Selon le psalmiste, voici sa foi. Na dia misy olana faran'izay mafy be aza eto ambony ty tany ity. Même s'il y a de très grands problèmes sur cette terre, Hitan'ny masony
qui sont visibles, Iny sofiny que ses oreilles entendent. ny azy efa votom-pinoana fa Andriamanitra no aro sy hery ho azy. Il a déjà la ferme foi que Dieu est pour lui un refuge et un appui. Ny azy efa votom-pinoana fa Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Il a déjà la ferme foi que Dieu est un secours toujours présent dans la détresse. Aminy tsy manary ny olona zany Andriamanitra. Pour lui, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Andoko avelantsika vakina le teny. Nous allons relire cette parole. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondroana sy misamboaravara aza ny onjany na miororo ny tendrombohitra no fisafokany. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Tiako ianareo fiangonana tonga eto ho votom-pinoana be tahaka an'ity mpanao salamo ity. J'aimerais que vous tous qui êtes ici, vous ayez une ferme foi comme ce psalmiste, Tsy matahotra na inona inona que vous soyez sans crainte ary tsy manaiky resy na inona midony na inona mitranga. et que vous n'acceptez pas d'échouer quoi qu'il advienne. Fa ny fantatsika manana an'Andriamanitra zay amonjy atsika isika. Ce que nous avons, c'est que nous avons Dieu qui est notre sauveur. Zay rehetra mino an'izany dia akatako hiteka faran'izay mafy be. Que tous ceux qui croient en cela acclament très fort. Dia zao indray ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 10:20. Et voici ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Ho Jesosy Kristy mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa omeko fitsarana. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Manatonay avokoa ianareo zay manana olana zay mandalo fiainana sarotra fa rehefa tonga eo amiko ianareo ho Jesosy dia omeko fitsarana. Venez à moi, vous tous qui traversez des difficultés et des problèmes, mais quand vous venez à moi, dit Jésus, je vous donnerai la paix. Tena rabaky teny mihitsy io teny nataon'i Jesosy io a. Cette parole de Jésus est vraiment vraie, littéralement. Na iza ao anatin'ny olana sy ny fahaseranana Quels que soient les problèmes et les difficultés, ka nanapa-kevitra anatona Jesosy et que tu décides de t'approcher de Jésus, hitondra ny olana sy ny fahaseranana eo an-tanan' Jesosy que tu apportes tes problèmes et tes difficultés satria dans les mains de olon'Andriamanitra izy dia Jésus, hovonjeny. parce que tu es un peuple de Dieu, Dieu va te sauver. Satria efa manana Jesosy dia hovonjeny. Parce que tu as déjà Jésus, il va te sauver. Lo zany ho antsika rehetra tonga eto a zao ny fanentanana miverena amin'Andriamanitra isika rehetra. C'est pourquoi pour nous tous qui sommes ici, revenons tous à Dieu. Aza mionona fotsiny isika hoe efa mpivavaka ato amin'ity fiangonana ity. Ne nous contentons pas d'être seulement des croyants dans cette église. Aoka tsy ionona fotsiny hoe efa misy titre hoe kristianina ianao. Ne te contente pas d'avoir déjà le titre de chrétien. Fa ataovy sura ny tenanao ianao fa ianao dia efa tavaverina amin'Andriamanitra ray. Mais sois sûr de toi-même que tu es déjà revenu à Dieu le Père, Efa tena ao amin'ny Jesosy tokoa ny misy anao. que tu es vraiment en Jésus. Ka ny toetranao sy ny toe-panahinao no entinao manambara hoe efa tavaverina amin'Andriamanitra ianao, efa tonga ao amin'ny Jesosy ianao. Et c'est à travers ton comportement et ton état d'esprit que tu manifestes que tu es vraiment en Jésus. Ny porofo matsy fa tavaverina amin'Andriamanitra isika na tonga ao amin'ny Jesosy a dia ia dia ny fivampiainana. La preuve que nous sommes vraiment en Jésus et revenus à Dieu, c'est le changement de notre vie. Zany indrindra no antony mahatonga Paoly milaza fa raha misy olona ao amin'Andriamanitra ray, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia lasa olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra ratsy teo aloha. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont terminées. Ka raha matsapa fa efa tavaverina amin'Andriamanitra ray ianao, tavaverina amin'ny Jesosy. Et si tu sais que tu es déjà revenu à Dieu le Père, Dia aza revenu à matahotra, Jésus, aza manahy mihitsy fa hovonjeny ianao amin'ity taona ity. sois sans crainte et sans peur, car tu vas être délivré cette année-ci. Mafy ny olana anatrehanao fa hovonjena ianao. Tu as beaucoup de problèmes, mais tu seras délivré. Hovonjena amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Tu seras délivré au nom de Jésus. Andao hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tehaka isika. Remercions Dieu par les acclamations. Misy fanoharana anankiray zay a nataon'i Jesosy Kristy. Jésus a fait cet exemple. Nanana nisy tovolahy anankiray a niala teo anatrehan'ny rainy. Il y avait un jeune homme qui est parti, qui a quitté son père.
dia lasa izy nandeha tany amin'ny toerana zay noheverina fa mamety ny fiainana. Il est parti dans un autre endroit où il pensait que sa vie serait meilleure. Efa lehilahy lehibe hono izy dia fantany zay tokony hitondrany ny fiainana. Il se disait qu'il était déjà grand et qu'il savait comment conduire sa vie. Kanjo rehefa ela ny ela dia hoy baiboly hoe fogana ny fananany tany am-pandehanana tany. Mais plus tard, la Bible dit que ses biens étaient détruits. Lasa nahantra indrindra izy. Il était devenu très pauvre. Ny sakafo ihinan-kisoa no lasa fihinana. Il mangeait la nourriture des porcs. Ndray andro natsaro saina izy dia nanapa-kevitra hoe andeha verina any amin'ny raiko aho. Un jour, il a eu une prise de conscience. Il a décidé de revenir vers son père. Dia inona ny vaovao mafaly ianao? Et quelle était la bonne nouvelle à ton avis? Rehefa niverina tany amin'ny rainy izy Quand il est revenu vers son père, dia tsy nanda azy ny rainy son père ne l'a pas renié, fa nandray azy. mais il l'a accueilli. Dia zao ny tenin'ny rainy hoe io zanak'io efa very nefa hita indray ary efa maty nefa velona indray. Et son père a dit, mon fils que voici était déjà perdu et il est retrouvé. Il était déjà mort et il est en vie. Rehefa tavaverina tao amin'ny rainy izy dia niverina tamin'loniny ny tena fiainana. Quand il est revenu vers son père, toute sa vie a été restaurée. Tiany Jesosy amara amintsika rehetra dia hoe tsika tsirairay avy io dia aza mitondra titra hoe kristianina fotsiny na mpivavaka fa mila tena mitafaverina amin'Andriamanitra 100% isika. Ce que Jésus veut dire, c'est que nous tous qui sommes ici, nous ne devons pas tout simplement avoir le titre de chrétien ou de croyant. Mila tafaray amin'ny Jesosy isika. Nous devons revenir à Jésus. Filazan'i Jesosy dia hoe mila miray aminy isika. Jésus a dit que nous devons nous unir à lui. Satria raha misaraka aminy isika dia tsy mahay manao na inona inona. Parce que si nous nous séparons de lui, nous ne savons rien faire. Amin'ity volana ity zao, volana novambra, volana desambra, raha tafaverina amin'Andriamanitra ray tsika ary tafaray amin'ny Jesosy, azo antoka ry havana fa vonjena anao amin'ity volana ity amin'ny volana ambony io. Par exemple, pour ce mois de novembre et ce mois de décembre, si nous sommes unis à Jésus et si nous revenons vers Dieu, nous serons délivrés pendant ces mois-ci. Andao iverana antsika indray ny tantaram-ponina tao Jeriko. Nous revenons à l'histoire des habitants de Jéricho. Tao anatin'ny olana faran'izay mafy be ny mponina tao Jeriko. Les habitants de Jéricho vivaient un très grand problème. Amatonany zareo no niaina tamin'izany fahoriana izany. Pendant des années, ils étaient dans la détresse. Araky ny namariko taminareo teo anefa Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ny amonjy azy ireo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa lehilan'Andriamanitra. Dieu les a sauvés à travers Élisée, son serviteur. Androany akoa dia amonjy anareo Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpalopiny zay anao vavaka ho anareo. Aujourd'hui aussi, Dieu va vous sauver à travers son serviteur qui va prier pour vous. Toy zao ny zava-nisy tao Jeriko tamin'izany fotoana izany. Voici ce qui s'est passé à Jéricho à cette époque. Nolay ozy ny mpitondra fahafatesana zay nanjaka tao Jeriko À cause de la malédiction de mort qui était à Jéricho, dia tao anatin'ny olana faran'izay mafindrindra ny zanak'iray ny mpondra tao Jeriko nandritry ny taona maro. les habitants de Jéricho vivaient un très grand problème pendant plusieurs années. Samy tionany ny amin'ireo zavatra natrehan'ny mpondra tao Jeriko dia ity. Parmi ces problèmes qu'ils ont traversés, c'était ceci. Tsy navaninanaka ny vehivavy tao Jeriko. Les femmes qui étaient à Jéricho étaient stériles. Tsy mety miteraka ny vehivavy tao Jeriko. Les femmes qui étaient à Jéricho ne pouvaient pas enfanter. Ary ny zaza zay nateraka vitsy no tonga tanora fa maty eo anaty fahazazana. Et les enfants qui naissaient mouraient pendant leur enfance. Ny asa fambolena sy ny asa fiompiana nataon'ny mponina tao Jeriko dia tsy nisy nandeha tamin'izay laoniny. Pour tous ceux qui cultivaient, parmi les habitants de Jéricho, la terre ne produisait rien. Namboly ny olona fa tsy namokatra. Ils cultivaient, mais il n'y avait rien. Niompy ny olona fa tsy navanina. Ils s'élevaient, mais ils ne produisaient rien. Zay mihitsy no voalaza ato amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa andimy faha 6 C'est vraiment ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 2 verset 19. Ary ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa. Masina ianao, ino tsara toerana ity tanàna ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavaninanaka. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Fa na dia nanjaka tokana tak'izany aza ny ozina mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko. Mais même si la malédiction de mort régnait dans la ville de Jéricho, Dia resy ihany zareo taty aoriana. il était vaincu plus tard. Foana ihany ny herin'ilay ozina tao Jeriko.
La puissance de cette malédiction à Jéricho était brisée. resy sy foana tamin'ny alalan'ny teny nalokan'ny vavan'ny Elisa lelan'Andriamanitra. Cela a été brisé grâce à la parole d'Élisée, le serviteur de Dieu. Hoy Elisa amin'ny andiny faharoapolo. Élisée a dit au verset 20, Manatona ity ianareo vahoaka eto Jericho. venez vers moi, vous tous les habitants de Jéricho. Hitonao vilia vaovao aho ary asosira ao anatiny. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Dia andao ianareo hiaraka amiko ho any amin'ilay niandohan'ny rano hoy Elisa. Et venez avec moi vers la source d'eau, a dit Élisée. Tao anatin'ny finoana reto vahoaka teo Jericho reto a zay no antony natoka azy ireo nitady vilia vaovao ary nasiana sira tao anatin'ilay vilia vaovao. Les habitants de Jéricho avaient la foi, c'est pourquoi ils ont vraiment apporté un plat neuf et ils y ont mis du sel. Mila manana finoana tokoa isika rehetra toka eto. Nous devons avoir la foi, nous tous qui sommes ici. Satria raha teny taminareo aho hoe anao vavaka ho fanafoanana ny olana entin'ny osina mpitondra fahafatesana teo aminareo aho. Parce que si je vous ai dit que je vais prier pour briser les malédictions de mort, Dia mino ianareo fa hamonjy anareo sy hanavitra anareo tokoa Andriamanitra. ayez la foi que Dieu va vraiment vous secourir et vous délivrer. Eo amin'ny andimy faraika amby roapolo rehefa tonga tany amin'ilay toerana nisy ny loharano Elisa sy ny vahoaka. Au verset 21, quand Élisée et le peuple sont arrivés vers le lieu où il y avait la source d'eau, Dia nalain'ny Elisa ilay vilia misy sira natsipony tao anaty rano. Élisée a pris le plat où il y avait le sel et il l'a jeté dans l'eau. Dia namotsitra teny Elisa hoy izy tamin'izany. Et Élisée a relâché une parole, il a dit, Efa natsara ity rano ity aho ka tsisy fahafatesana na tsy fahavonona an'intsony iseo eto. je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra zay teny nataon'ny Elisa izay a. Cela était vraiment très important pour Dieu, cette parole d'Élisée, Satria ny toetran'Andriamanitra dia manamarina teny zay mivoaka ny vavam-panompony. parce que ce que Dieu a l'habitude de faire, il confirme la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Zay mahatonga amin'ny teny aminareo hoe anao vavaka ho anareo aho ho fanafoanana ny olana nentin'ny osina amin'ny androandroany ity. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais prier pour vous, pour briser les malédictions de Ka mort raha mety koa aujourd'hui. ianareo fampanompon'Andriamanitra ny tena dia ho afaka ianareo. Et si vous croyez vraiment que je suis le serviteur de Dieu, Ho vous lasa vaovao ny fiainanareo amin'ny tetoana ity. aurez une nouvelle vie cette année. Zay rehetra midy angatany hiteka mafy be izy. Que tous ceux qui croient acclament très fort, Andao ireo koraka faran'izay mafy. poussant des cris de joie. Ka rehefa natsipin'ny Elisa tao anatin'ilay rano ny vilia miaraka amin'ny sira Quand Élisée a jeté le plat avec le sel dans l'eau, ary narahana teny hoe tsisy fahafatesana sy tsy fahavanona an'intsony iseo eto. et qu'il a prononcé cette parole, qu'il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, Teny eo ihany dia foana ilay olana nentin'ny osina mpitondra fahafatesana tao Jericho. à l'instant même, le problème qui a porté la malédiction de mort à Jéricho était brisé. Raha mino ianareo amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia izao ihany dia isan'Andriamanitra hanafaka anareo. Si vous croyez à travers ma prière, à cet instant même, Dieu va vous délivrer. Dia izao mivolaza ny Baiboly amin'ny andimy faharoa amby roapolo. Et voici ce que la Bible dit au verset 22. Teny eo ihany dia lasa tsara ny rano tao Jericho. À l'instant même, l'eau est devenue saine à Jéricho. Raha mino ianareo amin'ny alalan'ny teny ho avotsy rehefa avy eo dia izao ihany a izy tantara vaovao ny tantaranareo. Si vous avez la foi à travers la parole que je vais relâcher tout à l'heure, à cet instant même, votre vie va changer. Tsy takatra saina fiasany io Andriamanitra io ry havana. Dieu agit de façon que nous ne pouvons pas Tena comprendre. mahagaga io Andriamanitra tompontsika io. Dieu est un Dieu de miracles. Andaontsika moa liteka mafy an'Andriamanitra. Acclamons fort le Seigneur. Zay no matoka amin'ny teny hoe ianareo rehetra izay mandalo olana mafy be amin'izao faraparan-taona izao aza kivy aza mitanolika vaoka hitsaka. C'est pourquoi je vous dis, vous tous qui traversez de très grands problèmes maintenant, ne soyez pas découragés, ne courbez pas la tête, mais relevez la tête. Satria tsy ianao no hamonjy ny tenanao ho afaka amin'ny olana. Parce que tu ne vas pas te sauver par tes propres moyens. Fa Andriamanitra ilay nahary an'izao rehetra izao no hamonjy anao ho afaka amin'ny olana amin'ny alalan'ny teny alohan'ny vavam-panompony. Mais c'est le Dieu créateur de toutes choses qui va te délivrer à travers la parole de son serviteur. Tsy izany mantsy fa anao hetsika lehibe tahaka ny nataon'ny Elisa aho androany. Parce que je vais agir comme Élisée a fait aujourd'hui. Voalohany amin'izany ekeko sady raisiko amin'ny finoana
le teny nataony Jesosy ao amin'ny Matitiko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Premièrement, j'accepte et je reçois par la foi la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Mazava be mihitsy ny teny nataony Jesosy fa na inona fehezina mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia fehezina any an-danitra ary na inona vahana ety ambony tany dia vahana any an-danitra. Dans Matthieu chapitre 18, verset 28, Jésus a dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Dikany io teny Jesosy dia hoe efa nome Jesosy fahefana sy hery ny mpanompon'Andriamanitra hamazy zay tokony vahana ary hamatitra zay tokony fatorana. La signification de cette parole de Jésus, c'est que Jésus a déjà donné le pouvoir aux serviteurs de Dieu de lier ce qu'il faut lier et de délier ce qu'il faut délier. Vaako amin'ity androany ety ny famatorana nataony Osy ny ampitirana fahafatesana teo amin'ny fiainanareo. Je lis aujourd'hui toutes les chaînes de la malédiction de mort dans votre vie. Ary zany Osy ny ampitirana fahafatesana zany afatotro ary le voliko amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanana fahefana eo aminareo intsony. Et je lis toutes ces malédictions de mort pour qu'il n'ait plus de pouvoir dans votre vie au nom de Jésus. Après cela, Dieu va justifier cela à l'instant même. Deuxièmement, j'accepte et je reçois par la foi la parole que Dieu a donnée à Isaïe le prophète. Voici ce que le prophète Isaïe a dit dans Isaïe chapitre 44, verset 26. Je vais lire cette parole au nom de Jésus. Voici ce qui est écrit, je confirme la parole de mon serviteur. Et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Mais littéralement, les paroles qui sortent de la bouche du serviteur de Dieu, Dieu donne de la valeur, et Dieu confirme ses paroles. Alors je vous invite à croire ces paroles que je vais relâcher tout à l'heure. Troisièmement, j'accepte et je reçois par la foi aussi la parole qui est écrite dans Colossiens chapitre 3. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Entre parenthèses, pour nous tous qui sommes ici, n'oubliez jamais d'utiliser le nom de Jésus quand nous faisons quelque chose. Parce que, comme il est écrit, que ce soit en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est un nom rempli de puissance. C'est pourquoi la Bible dit que tout accepte ce nom de Jésus, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Et pour nous tous qui sommes déjà des hommes ou des femmes de Dieu, pour nous tous qui avons déjà Jésus, si tu utilises le nom de Jésus, par exemple, si tu veux briser les malédictions aujourd'hui, si tu dis au nom de Jésus, je brise toutes les puissances des malédictions dans ma vie, tu seras délivré, tu seras sauvé. Et je vais aussi utiliser ce nom pour vous sauver et délivrer tous, vous tous qui êtes ici. C'est certain que nous allons réussir cette année.
efa ela be no nirianao fa tsy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'ity volana ity izany. Et s'il y a quelque chose que tu as attendu depuis très longtemps et qui ne s'est jamais Ho réalisé, tanteraka amin'ny volana ambony akio izany. cela va se réaliser ce mois-ci et le mois suivant. Tena mino an'izany rehetra izany ianao ry havanao. Ayez vraiment la foi, bien-aimés. Esory ao anatsika fisalasalana. Enlève les hésitations et les doutes. Tena mino an'izay afatra netiko izay ianao. Et la foi sur cette parole que j'ai annoncée. Satria tahorina ny hetsika lehibe nataon'ny Elisa tao Jeriko dia niova tanteraka tanàna Jeriko mandraka ankehitriny. Parce que après l'intervention d'Élisée à Jéricho, la ville de Jéricho s'est transformée jusqu'à ce jour. Engane zay rehetra vonjen'Andriamanitra so avotan'Andriamanitra amin'ity volana ity sa volana bory dia ito mandavataona ny fiainana tsara ho anao. Que tous ceux que Dieu va délivrer ce mois-ci et ce mois suivant est toujours Andao le hiteka meilleur. sady horakoraka mafy be. Acclamons le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Hivavaka azy isika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Zao zany ny tombavakantsika Voici ce que nous allons dire. ho anareo izay natsapatena fa nanompo sampy hatramin'izay. Pour vous qui savez que vous avez adoré d'autres dieux auparavant, Namonjy an'ireny mpanao ody mpanao sikidy ireny tany aloha. que vous avez prié à d'autres dieux auparavant et que vous avez Namonjy participé à an'ireny la ladoany ireny. sorcellerie. Ho anareo izay efa nandeha tany amin'ny fasana dia niresaka tamin'ny fanany maty rehefa tonga amin'ny vola novambra. Pour vous qui étiez déjà allés au tombeau et qui avez parlé aux esprits de mort quand le mois de novembre, le 1er novembre arrive. Ho antsika rehetra izay efa nitetetehana. Pour vous qui avez déjà été torturés, Ohatra hoe didina ny lelanao par exemple quand tu as tranché la langue, na nididina tao amin'ny tananao ou par exemple quand tu as tranché la na main, tany ankibonao no nididina ou quand tu as tranché sur le ventre, na tany amin'ny andronao no nididina. ou quand tu as tranché sur le front. Mety efa nanao fifolana ihany anao tany aloha Peut-être que tu t'es déjà repenti fa tiako auparavant, fotoana spesiala ty andro androany ity. mais ce jour-ci est un moment spécial. Andao hanao fifolana antsika rehetra. Repentons-nous aujourd'hui, Tena angataka ny famialan-keloka avy amin'Andriamanitra demandant le pardon de Dieu ary anamafy fa an Jesosy zato isan-jato isika manomboka izao. et confirmant que nous sommes à Jésus à 100% à partir d'aujourd'hui. Ho anareo izay matsapa fa ao an-tokantranonareo ao misy zavatry ny devoly. Pour vous qui savez que dans votre foyer, il y a quelque chose qui appartient au diable, Ohatra misy zavatra nangalarinao tany alobe tany ary io zavatra nangalarina io mbola fananana ao an-tokantranonao amin'izao ora izao. par exemple, s'il y a très longtemps tu as volé quelque chose et que cette chose-là se trouve encore dans ta maison aujourd'hui, Na misy zavatra ny devoly akeo mbola tsy nesorinao niala tao an-tokantranonao hatramin'ny androany. ou s'il y a quelque chose qui appartient au diable et qui se trouve encore dans ta maison Vao aujourd'hui, vita ty fotoana ity manapa-hevitra esory izay zavatra rehetra tsy an'Andriamanitra ao an-tokantranonao ao. dès la fin de ce culte, décide d'enlever tout ce qui n'appartient pas à Dieu dans ta maison, Mba anakery aminareo ny vavaka fanafahana izay ataoko anareo androany. pour que la prière de délivrance que je vais faire aujourd'hui ait vraiment un pouvoir sur vous. Vao mandray décision mantsy anao tonga dia efa miasa Andriamanitra. Parce que dès que tu prends la décision, Dieu agit. Satria fantany ao anatin'ny fonao Parce qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur. hoe raha vao vita ty fotoana ity dia ho esorinao tokoa ireo zavatra ny devoly any an-tokantranonao. Que dès la fin de ce culte, tu vas vraiment enlever tout ce qui appartient au diable Dia dans tsy ta miandranao ho maison. tokany Andriamanitra fa zao dia zao ihany dia vonjeny ianao. Et à cet instant même, Dieu va te délivrer. Andao ary tonga dia vavaka daholo tsika rehetra eo am-pipetrahana. Maintenant, nous allons tous prier. Nous allons Dia araka nous ilay asseoir teniko teo mihitsy noaka ho ataontsika tsiraray avy. et nous allons tous prier, chacun de nous. Samy mivavaka izy. Priez. Samy manokatra vavany isika tsiraray avy tonga eto. Ouvrons tous notre bouche, nous tous qui sommes ici. Ho anareo any an-tokantrano any araka izay afatra nambarako izay manaova hetsika lehibe ihany koa ianareo. Pour vous qui êtes à la maison, selon l'annonce que j'ai faite tout à l'heure, agissez aussi. Zay ho ataon'Andriamanitra eto aminay dia ho ataony any aminareo any an-tokantrano any. Ce que Dieu fait pour nous ici, il va aussi le faire pour vous qui êtes à la maison. Samy manokatra vavany izy. Ouvrons tous notre bouche. Ady amin'ny ozina mpitondra fahafatesana zao atrentsika izao. Nous prions maintenant contre la malédiction de mort.
no zany aza manao somoka ianao Alors prie vraiment. tena toery mihitsy ny osina sy ny devoly Oppose-toi vraiment à la malédiction et au diable. tena sehoy fa volona iady aminy ianao Montre vraiment que tu es prêt à ary combattre manana finoana ny andresy et que tu as la foi pour vaincre. tsika rehetra mihitsy o angatana mba hivavaka be Je vous demande à tous de prier. angatana isika mba angina Gardons le silence. dia apetra fonao tananao Mets ta main sur le cœur. ampiasa ny anaran'i jesosy aho Je vais utiliser le nom de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy ho tonga amin'ny olona rehetra izay tonga hita famitapon'andriamanitra lehibe Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui sont ici. reo zay miaiky ny fahotany satria nanompo sampy izy teo aloha Tous ceux qui se sont repentis parce qu'ils ont adoré d'autres dieux auparavant. amin'ny anaran'i jesosy ho avelan'andriamanitra ny eloka sy ny zavatra ratsy vitany Au nom de Jésus, Dieu les pardonne pour tout le mal qu'ils ont commis. ho sasan'andriamanitra amin'ny rano jesosy izy Dieu les purifie par le sang de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ, foanako tanteraka ny olana nety niozina mpitily fahafatesana teo amin'ny olona tsy raray avy tonga eto je brise tous les problèmes entraînés par les malédictions de mort ici. foanako amin'ny anaran'i jesosy izany Je brise cela au nom de Jésus. anio foana tanteraka izany Aujourd'hui, tout cela est brisé. ary amoditra sateny ao androany Et je vais relâcher une parole aujourd'hui. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, ho fiainana vaovao ny fiainan'ny olona rehetra amin'ity volana novambra sy volana desambra ity la vie de tous sera une vie nouvelle en ce mois de novembre et de décembre. zay rehetra mino zany dia akatako izy andriamanitra mba hanao amena mafy be Que tous ceux qui croient en cela disent Amen très fort. amin'ny anaran'i jesosy resy ny osina mpitily fahafatesana Au nom de Jésus, les malédictions de mort sont brisées. noho ny amin'ny jesosy ny azo fijaliana resy ny osina mpitily fahafatesana Grâce à Jésus et à la croix, les malédictions de mort sont brisées. amin'ny anaran'i jesosy andriamanitra hitondra ny olona rehetra ho amin'ny fandraisana mihezineza amin'ity taona ity Au nom de Jésus, Dieu va conduire tout le monde à une grande victoire cette année. misy miracle ao amin'ny fiangonana Qu'il y ait un miracle dans l'église. misy miracle ao amin'ny fiangonana Qu'il y ait un miracle dans l'église. misy miracle any tokantrano any Qu'il y ait un miracle dans ta maison. misy miracle amin'izay ataon'ny olona rehetra Qu'il y ait un miracle dans tout ce que nous amin'ny faisons. anaran'i jesosy milazako an'izany Je le dis au nom de Jésus. misaotra anao andriamanitra raha io Je te remercie, ô Dieu. dia rena mandrakizay ny anaranao Que ton nom soit glorifié au siècle des halleluja siècles. alleluja Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. andeotsika hitsangana dia hanao hira anankiray tena hoe andihiza ny faliana amin'izao ora izao Nous allons maintenant nous lever et faire des chants et des danses. satria zay rehetra olon'andriamanitra tonga eto zay rehetra manana jesosy tonga eto Parce que tout le peuple de Dieu qui sont venus ici, tous ceux qui ont Jésus, mendrika ny vojena sy ho avotana izy sont dignes d'être sauvés et d'être délivrés. tsy rapitsy no nomanin'andriamanitra anao famojena sy falavotana fandroany Dieu n'a pas réservé la délivrance pour demain, mais pour aujourd'hui. ka dia hoy aho hoe andao hifaly sy ravoravo isika rehetra tsy mpidera ihany fa tsika rehetra mihitsy no hiaraka amin'reto mpidera reto ho amin'izany fahasoavana izany Alors, réjouissons-nous tous. Dao tsika hite-tanana mafy aloha. Raha tena natsapy ianao fa nanafaka anao tompo androany dia miorakora ihany. Dia lazao izy hoe tsaotra Jesosy a! Woo! Zay olona vovoto rehetra! Ai, ai, ai!
Panzaka Islam Mayeri Yesus Sinyuva Pali pali fuku Yari Bali Kau yang rabu Kau yari Bali Kau yang rabu Dia Dewa Barecha. Zepan Jesrecha. Hey, hey, hey. Atau dia penuh nak fandia nak cuan, ratena tono funo deu tatera tam no dan. Para. Samira makatoerana tompoko. Dia mbola amafisiko antsika.